Ampifaliana sy ampitiavana indray no tsy dia ny sampana fampalalam-baovao ny tokantranao amin'ity aliny Alatsinainy fa 7 volana Martsa taona 2022 ity. Manatitra ny araba tombo-kilasy tomboavy, manasana ho mpanajana ny tenako anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Ho any amin'ny distrika ny Soavinandriana itasy isika ato anatin'ity fanadihadiana voalohany ity. Ny mpikatroka tiako i Madagasikara ao amin'izany distrika izany no niona mivantana tamin'ny birao foibe ny antoko tiako i Madagasikara androany. Nitarika ny délégation tany an-toerana moa ny sekretera jeneraly ny antoko ipika ny efitrano na dia mbola ireo solotena isaky ny komina ihany aza no niatrika ity fionana ity tany an-toerana. Germain Menjanary manofra Andriamalala. Komina misa 10 no mandrafitra ny distrika ny Soavinandriana. Solotena pitarika isaky ny komina no nantsoina ivory sy ifanakalo-hevitra tamin'ny birao politika androany ireto. Naseho ireto pitarika ireto fa vonany ady ho an'ny firenena izy ireo ka ametraka fa tena tiany Madagasikara satria ny fahatongavana maro tahaka izao no fanombohana saingy ny miasa mianaka no fahombiazana. Ao anatin'ny fameloma maso rahateo ny antoko indrindra fa manoloana ny fanatrarana ny tanjony ny antoko dia ny famerenana indray ny asin'ny firenena. Nisy ny fidirana vantana an-telefônina izay nataon'ny filoha marika Ravalomanana taloha ny antobohan'ny fivoriana izay nametrahany toromarika ho an'ny mpikatroka. Nafana tanteraka ny adievitra teo amin'ny sampikatroka fifantsiana momba ny olana sy ny disadisa rahateo no tanjony ao anatin'ny fameloma maso ka nampiseho ny olany ireo izay nanana izany. Niara-niaiky ny rehetra fa apetraka ny komite ad hoc. Raha fitinina zany dia nanangana komite ad hoc ihany teto anivon'ny distrika ny Soavinandriana ahitana an'ireo hoe leader rehetrarehetra eto amin'ny distrika ny Soavinandriana zany amondrana hery mba hiatrehana ny raharaham-pirenena ary rehefa fantatra moa fa dia antombotra ny fotoana ny fifidianana dia miomana sahady ao anatin'izay fifidianana izay amin'ny 2023 zay. Ny fionana tamin'ny mpikatroka aloha ny mpikatroka tena sary-piaro amin'ny antoko ary tena sary-piaro amin'ny filompanorina ny antoko. Samy manana ny ampo ary samy te hitarika, samy te holohany ihany koa. Fa nefa rehefa natao ny fampiresahana, rehefa natao ny fampidiniana dia resy lahatra fa ny komite ad hoc no ahafahana mamondrona ny hery rehetra ho an'ny mpitarika rehetrarehetra dia izay ny fanapa-kevitra andraisana. Mbola mampiseho fahavononana ary ny tanjona dia ambony amin'ny fifidianana amin'ny 2023 raha ny eto amin'ny distrika ny Soavinandriana. Nanamafy ireto komite pitarika ao anatin'ny distrika ny Soavinandriana ireto fa vonina tanteraka izy ireo anatanteraka ny baiko avy amin'ny birao foibe mba anatrarana ny tanjony. Ny fahatongavan'ireo pitarika isaky ny komina maro tahaka izao dia midika ho zava-dehibe sahady. Mazava ny tanjony rehetra dia niamerina indray ny filoha marika Ravalomanana hoe ho amin'ny fitondrana izay tokana sy vahaolana ho an'ny firenena hoy ny fanazavana. Targetra atrany sy tanjona iombonana ny anangana indray firenena vanona any Madagasikara. Lafim-baovao hafatanteraka kosa indray ny fampitaona teny amin'ny cybercriminalité teny anosy androany ny fikambanan'ny syndicat rehetra eto Madagasikara na ny SSM antodian'izy ireo teny an-toerana tamin'izany ny fitakina ny amoana tsy misy atakandro ny filohan'ny syndicat ny CNAPS izay notazona ao an-toerana. Mitatitra amintsika n'izay vaovao izay mialy raha azo nombana sy toky raha marola.
Fitakiana maromaro no nataony teo anivon'ny fikambanana syndikalista eto Madagasikara na ny SSM manoloana ny fanendrikendrehana sy ny fitazonana ny filohan'ny syndicat KNAPS eny amin'ny cybercriminalité anosy nanomboka tamin'ny zoma maraina teo. Raha iverenana ny zava-misy nolazaina fa nanaparitaka raharaha mikasika ity rafitra ity atany anaty tambazotra tserasera Facebook, YouTube ndraiky io ka antony hitazonana azy. Ankoatra ny fitakiana ny amoahana ity faran'izay aingana, anisan'ny takiana ireo sendika ihany koa ny fanokafana fanadihadiana lalina mikasika ny fitantanana ny volan'ny KNAPS. Mahita izahay fa vohitsakitsaka ny fahalalahana ara-tsindikaly eto Madagasikara satria efa filohana sindika no enjehana amin'izao fotoana izao. Faharoa dia mitakitsy misy fepetra izahay ny amoahana an'izany namanay izay filohana sindika mitovy aminay izany ihany koa satria dia aminay dia nanao ny asany izy amin'ny mahafilohana sindika azy dia miaro ny asany, miaro ny toeram-piasany, miaro ny tombotsoan'ny mpiasa. Izay zavatra izay dia ndraikitry ny lehibean'ny sindika mihitsy no manao an'izay na amin'ny fomba inona na amin'ny fomba inona. Ny fahatelo, mitaky izahay ny fanadihadiana lalina izay momba ny fitantanana ny volan'ny KNAPS io satria dia volan'ny mpiasa malagasy io ary tsy ekena tsony kosa hoe orinasa mbola mijoro tsara ohatra izao no anaovana zavatra sahala amin'izany ka na iza tompona ndraikitra amin'izany izay fikitihana amin'ny volan'ny mpiasa zany dia heverinay ny tokony hanenjehana azy manoloana ny lalàna. Mitaky ihany koa izahay ny ampisondrotana ny karama mpiasa na tsy miankina io na miankina amin'ny fanjakana satria ny antony iarahantsika mahalala fa mihasarotra amin'ny fiainana. Nanamafy moa ity filohan'ny SSM ity fa tsy nanaparitaka ny mikasika raharaha nenjehana azy ity filohan'ny syndicat KNAPS ity fa nendrikendrehana sy raha matahora no betsaka ho hatrany ny nambarany. Tsara ho marihana fa tsy izy nanao ny publication ary mazava be rehefa tsy izy nanao ny publication dia fanontaniana izay apetrakay dia hoe fa maninona ary izy no samborina aty amin'ny cybercriminalité. Izay no fahitana azy dia raha matahora atao amin'ny ampitarika sindika. Fanontaniana apetrakay dia hoe hoaiza ny firenetsika raha ohatra ka ampitarika sindika izay mijoro miaro ny asany. Naneho ny firaisan-kinany ary ny fampitoana teny amin'ny cybercriminalité anosy moa ny fikambanan'ny syndikalista rehetra eto Madagasikara niaraka tamin'ireo mpiasan'ny KNAPS tamin'ity androany ity nanohana io tompona ndraikitra voatazona eny an-toerana io. Nanambarany teo anivon'ny SSM fa hisy ny fepetra ho raisin'izy ireo tsy ho ela raha tsy mivaly ireo fitakiana ireo. Manodidina izay vaovao izay atrany ny ampiray indray androany olona nalaina ambavany mpiasan'ny KNAPS voalaza fa manohitoina ny mpitantana mitaky ny amoahana izany sendika ny mpiasan'ny fisemare ary ny anokafana ny fanadihadiana maika momba ny filazana fanodikodiana-mbola mbahoaka misy eo anivon'ity sampandray ity ndeha horantsika ary ny fanazavana. Satria ao anatin'le fitakinay zany hoe famoahana an'io dia rehefa tafavoaka io dia atao ny fanadihadiana hoe tena hoe anjara asan'ny KNAPS marina ve manome an'ireny zavatra hitantsika mivoaka tamin'ny tambazotra be dehibe ireny zany dia ireny zany manome toky ny adhérence zany zay ny mpiasa malagasy sy ny mpampiasa fa tsy mety hosokafana ny fanadihadiana mahakasika an'ireny hoe tena marina ve ireny zavatra ireny fa efa hitantsika aloha izy miparitaka dia hitantsika izy ny tompona ndraikitra raha ohatra ka tena hoe tsy azony KNAPS atao manao zany zavatra zany nataontsika hoe azony atao ihany fa satria tsika mahita misy mizara fanampiana amintsika miteny zao amin'ny aran'ny KNAPS raha jerevanao le zavatra miparitaka eny to olona anankiray ihany manao an'le izy zany zao fanontaniana mipetraka tokoa ohatrany fahoana mariny fahoana ny cotisation ny mpiasa no tantanina amin'ny fomba tsy mamboatra zany.
Lafomba vao hafa tanteraka kosa indray mifandraiky amin'ny fitaterana miteraka resabe hafa indray ny note navoaka omalial makasika ny famerana ny bagage à main sy ny valizy misy godiarana nanao fanambarana ny ministra tompon'andraikitra fa miandry fampitam-baovao ofisialy avoaka ny fitondram-panjakana vao manan-kery izany tsy famatorana atranjany ho ireo mpanara-baovao mitatitra ny vaovao raha vorazafy maheno Andry Rakotomalala. Ity ilay noty nivoaka mahakasika ny famerana ny fitondrana ny bagage à main sy ny valizy misy kodiarana ao anaty fiaramanidina. Misy tomboky ny fanjakana miloko mena ary soniany tompon'andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro. Nataony 3 Martsa ary niparitaka tato amin'ny tambazotra an-tserasera omaly. Nisy olona ambony eo amin'ny fitondrana no namoaka fanambarana fa tsy avy amin'ny ministero io fanambarana io ary nilaza izy fa atsahary ny fanaratsiana ny ministra. Izao indray nilaza ny ministra ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro fa miandry ny fampitambava ofisialy avoaka ny fitondram-panjakana vao manakery ny fanapahan-kevitra. Nambarany ihany koa fa izay kojakoja teny ilaina mandritra ny sidina ihany no azo entina ao anaty toerana ipetrahan'ny olona, tsy azo entina araka izany ny solosaina. Mipetraka ny fanontaniana, iny izany no tena marina? Betsaka moa no naneho hevitra ny olom-pirenena ary nasany teny fa fanodikodinana sembahoaka indray ity. Ny ministra izay nilaza fa natao izay anara-maso ireo entana avoaka an-tsokosoko toy ny volamena izay tamin'ny alalan'ny bagage à main avokoa ny nivoahany teto no nanaovana ny fanapahan-kevitra. Ho an'ireo mpanao Facebook nisy naneho hevitra fa tokony manana fitaovana manara-penitra ny fanjakana anara-maso ny entana eny amin'ny seranam-piaramanidina. Ny ampy hoe firenena mandroso ity ve dia tsy havitan'izany? Ho an'ny hafa fa tsy ianareo ao ambony ihany ve no mpamoaka ny arenan-tsokosoko sa efa nahita vahoaka tsotra namoaka volamena tao? Raha tsy efa nifanaraka taminareo, toy ny ihany no andraisan'ny maro ny fanapahan-kevitra indrindra ny fandrarana ny fitondrana solosaina. Aiza ny famatoran'ny olona ao ambony ao amin'ny fandraisana izany fanapahan-kevitra izany. Move natao fahatany izy ity, makany fotsiny ihany ka nivoaka madinika no mbabony vokany. Izay volamena nivoaka teto anefa tsy nisy toy natao Afrika Atsimo na tany Komoro. Nivoaka mandaty arina mihamahatra amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana, tsy hita mitondra akory, fanapahan-kevitra hafahafa no raisina. Naneho ny heviny mahakasika ny fanambarana nataony avy eo anivon'ny ministeran'ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro amin'ny tsy fahazoana mitondra valizy misy kodiarana na valizy à roulette iny ihany koa ny fampisehatra amin'ny fizantany iray nambarany fa animba ny tontolo ny fizantany eto Madagasikara ity fanapahan-kevitra no raisiny mpitondra ity. Onjalalaina Rainavomanana, Mathieu Princy. Fanimbanan'ny tontolo ny fizahantany eto Madagasikara no azo andikana ny fanapahan-kevitra no raisin'ny mpitondra nandritra ny filan-kevitry ny ministra ny 13 Febroary 2024 lasa teo mahakasika ny tsy fahafahana mitondra valizy misy kodiarana anaty fiaramanidina. Ity sehatra iray ity izay tena mbola tsy tafarana noho ny krizy nateraka ny valinaretina Covid-19. Ampemitra ireo mpizahantany no tonga eto amintsika io fanapahan-kevitra io hoy ny nambaram-pisehatra eo amin'ny tontolon'ny fizahantany nanaovana fanadihadiana. Ho sarotra amin'ireo olona efa nahazo azy taona ny tsy hitondra valizy misy kodiarana noho izy ireny mahazaka entana maro. Tena isatra lehibe ao amin'ny resaka fizahantany ny ireny noty navoakandry zareo ireny satria mampiseho an'ilay tsy fahamatorana mihitsy eo amin'ilay mahamatianina ny resaka fametrahana ny resaka fizahantany ho matianina. Tsaroa fa maro ireo le olona lehibe maro ihany ataoko hoe mirepresenté any 20-25% any reny olona lehibe reny le 3e âge ny filaza azy. Ahoana moa fomba hitondran'ireny entana hoe 5 kilo mahery. Ny adalana ataon'ny mpanao trafika izay tsy ny malagasy ray manontolo ary tsy mipizahantany ray manontolo izay teo avy aty Madagasikara no saziana. Tsy afoana akory ny fanondranana ny harem-pirenena antsokosoko miangaveny amin'ny seranam-piaramanidina ity fanapahan-kevitra ity. Ny fanaraha-maso eny amin'ny seranana mihitsy no efa goragora ka tsy mahagaga raha maro loatra ny harem-pirenena malagasy tafavoaka tsy ara-drariny ny makany ivelany. Ny mpanao trafika tompoko araka ny anaran'izany hita amin'ny foana amin'ny fikafika. Tsika manana scanner, tsika manana douanier, tsika manana gendarme aux frontières, manana police aux frontières, tsika inona fotsiny andoavana karama be an'ireo olon'ireo. Dikan'izany ny politika an'zareo resaka sécurité portuaire mihitsy ny mila amboarina, ny tompona andraikitra mihitsy ny mila soloina rehefa hoe lasa mibanaka le frontière. Satria reny olona reny azo atao hoe le trafiquant angera isaitsika mety olona any amin'ny tsy haiko hoe mety olona tsy haiko 20
dia tadidio tsara fa mpizahatany efa ho amanetsiny no hosazina ka anjarany no manao formation ny douanier anjarany no mametraka an'izany politika izany fa aza pénalisena mihitsy ny mpizahatany satria io mba fidiram-bolany akabetsahantsika saika tsy misy tafaverina eto an-tanindrazana avokoa ireo harem-pirenena tafavoaka antsokosoko eto raha tsy ilaza fa tsy ilay volamena telo amby 70 kilao tratra tatsy Afrika Atsimo ny 1 Desambra taona 2024 ny tombam-bidin'ireo volamena ireo izay mahatratra ny amin'ny 4.5 tapitrisa dolara efa roa taona aoriana nefa izao tomangina sy tsy andrenesapeo makasika ity raharaha ity intsony ny mpitondra indrindra fa ny prime ministra izay sady ministra ny arenan-kibon'ny tany. Vaovao ny toetrandro kosa indray miamivoatra ary miamanantona hatrany ilay andro ratsy izay miforona any amin'ny ranomasimbe Indiana andro vitsilasa izay avinavinaina iditra an-tanety raha pitso talaty ity andro ratsy ity araka ny vinavina nataony teo anivon'ny sampandrara mpamantatra ny mety ho toetry ny andro mialirary nombana tokira marolano mitatitra ny vaovao. Any amin'ny manodidina ny 470 kilometatra tsinanana somary avaratra tsinanana Kapo Masoala no nisy ny foiben'ny ilay andro ratsy miforona ao amin'ny ranomasimbe Indiana androany tolakandro. Niakatra ho depression tropicale ny heriny ka 520 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny izay arahina tafiotra manodidina 570 kilometatra isan'ora. Migisaka mianatsimo andrefana izy ka mahafaka 7 kilometatra isan'ora. Tombanana hiditra an-tanety ao amin'ny faritra Sava analanjorofo izy raha ampitso maraina araka ny nambarany teo anivon'ny sampandraharaha mpamantatra ny mety ho toetry ny andro. Efa mitoetra ny orambe mialoha azy any analanjorofo sy Sava ary hitatra ny atsinanana izany manomboka ny oalina araka ny voalaza hatrany. Tahaka ny rivo-doza ana dia mbola tsy nahazo anarana ity andro ratsy ity noho izy mbola tsy mahafeno ny fepetra maharivo-doza. Mahakasika an'ilay fivoarany zany aloha mbola mijanona ho fatrandro ratsy ihany zany izy zany hoe mbola tsy mivadika ho rivo-doza zany ao anatin'izay ny rivotra zany mbola somary ataontsika hoe malefaka ihany aloha raha ny vinavina dia manatona ny morontsiraka izy ary tombana hiditra tanety rapiso any amin'iny faritra Savasy analanjorofo manodidididina mety ny fisarahan'ny faritra eo zany izy miditra amin'izay fotoan'izay izy dia mbola tombanana ihany koa mijanona ho dépression tropicale zany hoe raha ny vinavina zany dia mety tsy azo anarana aloha izy zany alohan'ny idirany an-tanety zay ny fivoarany moa hitantsika ihany zay rehefa any amin'ny fivoahany an-dranomasina. Manoloana an'izany nefa ny orana zany ho bezabezaka ihany amin'ny tapany avaratra atsinanany nosy ny fampitandremana ny abiasany rotsakorana indray maromaro ny faritra na distrika mazony zay amin'ny tapany avaratra nosy ihany satria araka nefa niteneniko teo rehefa miditra tanety zany le izy dia somary betsaka hatrany ny rotsakorana amin'ny faritra lalovana. Raha ho any Analamanga manokana zany zao ny maripana efa tsapantsika hoe midiny io dia anisan'ny ataontsika hoe vokatry ny fisian'ilay fatrandro ratsy zany satria ny fisiny io dia manamafy kokoa ny tsioka avy any atsinanana ho an'ny voatany dia rehefa izay tsioka avy any atsinanana zay no manjaka dia miaina kely ao anatin'ny volon'andro mitovitovy amin'ny andro ririnantsika zany hoe mandraona ny ilany atsinanana dia mety arahina herika dia rehefa tena tafiditra tanety zany izy mety hisy ihany rotsakorana ao an'ny faritra Analamanga manokana fa tsy dia ho betsaka zany zay raha ny vinavina. Sokajina ao anatin'ny filazana loza manambana miloko mavo noho izany ny faritra Savasy analanjorofo. Fanagana miloko maitso kosa ialoatra mangoro be fandriana avaratra be alanana mandritsara Toamasina voaloso faharoa Brikaville Vatomandry ary Tanamboa Manapotsy. Eo amin'ny lafim-baovao ny finoana kosa indray no tontosaina androany teny amin'ny FDK mamandro so fitroafana ny fanokafana ny fankalazana ny androny vehivavy ho an'ny sampana dorkasy eo anivony ity fiangonana ity. Loha hevitry ny fankalazana amin'ity taona ity ny hoe vehivavy mitondra fiadanana. Ao anatin'ny 3 andro moa no anaovana ny hetsika fankalazana. Onjalalaina Ranavomanana sy Mathieu Princy. Tontosaina ny 7 ka hatramin'ny 9 Martsa ny fankalazana ny andron'ny vehivavy ho an'ny sampana vehivavy dorkasy eo anivon'ny fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara. Tanjona amin'ny fankalazana ny fampandraisana andraikitra ny vehivavy miainga avy any an-tokantrano sy ny fiarahamonina ary mipakany amin'ny firenena. Afaka mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny vehivavy ka tsy tokony atahotra ny lehilahy hanome andraikitra azy ireny. Mila apetraka amin'ny toerana sy omena ny haja sahazazy ihany koa izy ireny satria azo antoka fa tsy androsy lamina ny firenena raha tsy misy vehivavy. Tsy tokony salasala tsika nareo lehilahy rehefa mahita vehivavy
fa rehefa apetraka reo amin'ny toerany ny vehivavy dia tena mavita ny andraikiny tokoa izy. Ainy no mamelona dia ainy no mame ainy. Dia mino izay fa raha resy lahatra amin'izany ianareo lehilahy dia tena hita fandriam-pahalema eo andraikitra reny vehivavy. Tsy ny herim-batana no amandritana ny miralenta eo amin'ny lasin'ny vavy fa ny heritsaina, ary izay fananana heritsaina izay no anisany mbola mampiavaka ny vehivavy amin'ny lehilahy. Mbola maro anefa amin'izao ireo vehivavy hiarany herisetra eo anivon'ny tokantrano ary mbola mitony ady atao amin'izany ho an'ity sapana ity. Tsy tady hitovy herim-batana amin'ny lehilahy zahay fa te-hiteny kosa izay hoe manana heritsaina, ary heritsaina amiko ny atao hoe miralenta sainana mihitsy zany fa tsy vatana ilay atao hoe miralenta. Ka na dia mety hitovy asa amin'ny lehilahy ary ny vehivavy kanefa ilay sainy tsy mipetraka tsara, tsy manana ilay heritsaina izy dia mbola tsy mipetraka izay atao hoe miralenta izay. Be dia be tokoa ny vehivavy izay hiarany herisetra, ary ny amin'ny Dorcas ny Dorcas dia anisany ady hatrehany Dorcas ankehitriny izany hoe miady amin'ny herisetra izany. Fa izao azo resena tsara ny ady amin'ny herisetra, na dia ny amin'ny vatanao io fotsiny ary dia afaka edinao amin'ny herisetra, tsy mila fitaovam-piadiana, tsy mila vavabe dia afaka edina amin'izany atao hoe herisetra izany. Maro ny hetsika ho tanterahana mandritra izay 3 andro fankalazana izay, fa anisany songadina ny fampizarana traikefa amin'ny lafiny maro samihafa eo amin'ireo mpandray anjara. Nanatanteraka fambolekazo tany amin'ny komina Ampangabe Atsimdrano. Ny diakona sy ny olona avy eo amin'ny FDKM Salema Vaovao 17 hektara. Zava-dehibe ny fanatanteran'izany hoy ny mpitandrina. Ny antsipirian'izay tateriny Ravo Razafy Mahina sy Andry Rakotomalala. Fototra 100 isa teo no novoleny diakona sy ny olona avy eo amin'ny FDKM Salema Vaovao 17 hektara. Ho fiadiana amin'ny fiovaovan'ny toetrandro sy fitsinjovana ny tanora sy ny taranaka ny tena zava-dehibe ho mpitandrina mba hanana tontolo maitso ary indrindra tsy avesatra eto amintsika ny fiantraikan'ny fiovaovan'ny toetrandro. Andraikitra ny manentana ny rehetra anao izany ho hiatrana izy. Ny fambolekazo dia zavatra tsara, tena tsara araka sitrapon'Andriamanitra, fa raha nametraka ny olona Andriamanitra dia hiasa sy hitandrina ny sady nametrahany azy. Be dia be ny fatapahan'ny hazo zany zao, ny olona manapaka-hazo, ny fandoroana tanety, dia tsika fiangonana dia mpitaridalana tokony hampianatra ny olona anao an'izany. Ary zay mazava-dehibe ilay fambolekazo androany, fianarana ihany koa ny olona any am-piangonana hoe ilaina ny mamboly hazo sady miaro antsika amin'ny hoe fiovaovan'ny toetrandro ilay izy. Eo amin'ny 100 eo zany no volena teto ny tena marina moa dia zay ny teo-pelantanantsika, fa mbola afaka nanao ny ohatran'izay tsika raha ny tena marina, na mbola avoroen'izay mety vitantsika fa dia isorana n'Andriamanitra fa manaraka tsika mbola anao foana, tohizantsika foana io fa asa masina, asa sarobidy ho an'ny taranaka sy ny tanindrazana. Ny fanentanana aloha dia hoe tsy ny fiangonana ihany fa ny olom-pirenena mihitsy tokony ahatsiaro hoe zava-dehibe mamboly hazo io, tsy aitraitra io, tsy hoe fitsangatsanganana akory fa tena fiarovana ny firenena ary fitsinjovana ny taranaka faramandimby. Amin'izao fiovaovan'ny toetrandro zao efa fantatsika zany dia tena ilaina ny mamboly hazo fa harena be ho an'ny firenena ny hazo ary hitantsika ny fisian-drano zao be dia be ny firenena tsy manana an'izany. Hitantsika eto Madagasikara ary misy fatra sasany tsy misy an'izany, fa dia manentana ny fiangonana, ny mpiara-mivavaka rehetra amintsika moa zao ny Salema Vaovao, fa ny fiangonana hafa ihany koa na iza hoe andeha amboly hazo fa zava-dehibe sy sarobidy zany mamboly hazo zany, ary mpiara-miasa amin'Andriamanitra tsika raha manao zany. Lafomba vao hafa tanteraka kosa indray mifandraiky amin'ny fahasalamana. Nazo vahana eto Madagasikara ny fahatavezana na ny obésité tato anatin'ny taona maromaro izao araka ny fanadihadiana nataon'ny mix. Eo amin'ny larana fa 770 amzato amin'ny 90 amzato maneran-tany no misy ny firenena malagasy. Zaza 330 amzato latsaky ny 5 taona no mihoatra ny lanja tokony ho izy, ny lanja raha 5 isanjato kosa ny an'ny lehibe. Faritra 20 amin'ny 320 no ahitan'izany manerana ny nosy, 300 ny eto Analamanga, Bonglava ary Diana, 200 ny ta any amin'ny distrika 7 ary 200 ita io ao anatin'ny distrika 20. Ivadika eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena indray isika. Manomboka misy fiantraikany goavana eo amin'ny sivily Rosianina, ny ady eo amin'ny Russie sy Ukraine. Anarivon'ireo Rosianina manohitra ny ataon'ny filoha Poutine no voasambotra. Firenena maro ihany koa no mizaka ny vokatry ny ady. Ravo Razafy Mahina, Andry Rakotomalala. Mitro amin'ny andro 12 ny ady Russie sy Ukraine amin'izao.
Manomka miakatra ihany koa ny vidin'ny solika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy ny entona vokatra izany. Anisan'ny antony fifampiresahana teo amin'ny Washington sy Bruxelles ny mety hanafoanana ny fanafarana solitana avy any Rosia. Iakatra 7.4 ny vidin'ny iray baril, izany hoe 7.7 dolara ho an'ny commande ny volana aprily. Omaly ihany koa dia nilaza lehibe ny diplomasia Amerikana Anthony Blinken fa mandeha ny fifampiresahana eo amin'ny États-Unis sy ny vondrona Européana ny hanafoanana ihany koa ny fanafarana solitana avy any Rosia. 520 euro kosa ny saran'ny mégawattheure ny entona natoraly. Etsy andaniny farafahakeliny 5,000 isa eo ny teratany rosianina voasambotra nanao fihetsiketsihana manohitra ny fanapa-kevitry ny filoha Poutine manoloana ny fanafiana ny Ukraine. Tanàna kely 720 ao Rosia no nisamborana ireo olona ireo omaly raha nitatry ny ONG OVD Info. Tao anatin'ny iray andro monja no nanaova amitandro filaminana ny hetsika fisamborana raha vao narabaiko izy ireo. Ny 20 mahery no niarotoro tany amin'ny polisy alina. Marobe amin'ny olona ihany koa no nanaparitaka ireo oronan-tsary mampiseho ny fihetsika mahery nataon'ny mpisambotra. Ny an'ny nataon'ny fitondrana rosianina dia nandany lalàna mahakasika ny fanelezana vaovao tsy marina izay milaza ny ataon'ny miaramila rosianina ny Ukraine. 12 taona tranomaizina moa no sazy ho an'ireo mandika izany. Apejin'ny politika kosa indray amitana ny sainy mpanara-baovao maneran-tany ny adiny Ukraine sy Rosia amin'izao fotoana izao ary maro ny vokatra izany. Saingy ametraka takaitra goavana ho antsika eto Madagasikara koa anefa io ady io. Nanao ny fanadihadiana Asin'Andriamalala nandrindra ny sary Tokira Marola. Noho ny fanapahan-kevitra diso raisin'ny fitondrana Andrajoel eo amin'ny adiny Rosia sy Ukraine dia manany mpanao politika sy ny mpamakafaka politika fa ho tazan'ireo firenendehibe sisa isika eto Madagasikara indrindra ao arin'ny ady io. Ilay olona zany samy tsy misy toananao dia samy tsy misy manohana anao. Izay ny fandeha ny Union Européenne zany manomboka izao dia satria anao tsy momba azy dia tsy momba anao koa izy. Ny Rusianina zany tsy momba azy ianao dia tsy momba anao koa zany Rosia. Itsika zany zao le tena hoe miolonolona irery eto Madagasikara eto satria sady tsy mirona ato amin'ny Union Européenne tsika no tsy mirona ato amin'ny firaisana sovietika. Tsy tandrefana tsy tatsinana nefa fataro tsara nefa fa na inona hevi-dravo nataontsika hoe andeha hivarotra arenakibon'ny tanytsika na andeha hivarotra ny vokatra agriculture eto amintsika na vokatra industrie eto amintsika dia ireo firenen'ireo zany samy tsy nirona anao dia samy tsy mividiny anao koa. Dia fataro tsara zany fa iza sisa ny firenena afaka hividy an'izay zavatra vita tao, iza ny firenena afaka hifanampihevitra aminao ary iza ny firenena handray ilay zavatra ao. Zany eny le tsy mampety an'ilay fanapahan-kevitra fotsiny hoe mitaza-potsiny ianao hijery fotsiny ianao, ny ianao mijery fotsiny fa ny olona ny tena hijery fotsiny ianao indrindra fa ho arinan'ny ady. Arak'izany dia mbola fanapahan-kevitra diso ataon'ny Andrajoel io hatrany no ampitikizo atsika eto Madagasikara. Tsy vao izao ny vahoaka malagasy noho ny baby izay fahadisoana sy tsy fahamatorana ara-politika ataon'ny Andrajoel izay fa tsaroan ny malagasy tsy vaky volo mandrakandroany ny irifiry sy ny takaitra noho ny fanonganam-panjakana nataon'ity farany tamin'ny taona 2024. Any Ambatondrazaka no tontosaina ny farany herinandro lasa teo ny fameloma maso ny Antokotima ao Andrebakely Nord any Ambatondrazaka any. Ny vohitra nandritra izany fa ho afainganana ny fameloma maso ny Antokotima manerana ny komina ka anomboka ny amin'ny rafitra folotafo izany. Mitatitra ny vaovao ny Rirandrianarivony mpanao gazety ny MBS Martsa. Ambom-piona ny Fokotima ny tanenivon'ny renivohitry ny komina Andrebakely avaratra ny faraparany herinandro lasa teo. Ny vohitra nandritra izany fa dia ho afainganana ny fameloma maso ny Antokotima any anivony ity komina ambanivohitra iray anisan'ny mandrafitra ny distrika na parafaravolona ity. Eny hitarina hatrany amin'ny rafitra folotafo izany fameloma maso ny Antokotima izany. Tsapa hoy ireo rehetra nandateny fa dia tena mafy dia mafy raha ny fahasahiranana manjady amin'ny voaka ankehitriny ka mila ny fijoroan'ny malagasy rehetra. Mamitina izay zavatra no tanterana tany Andrebakely avaratra izay nosomvam-bahoaka voafito ao parafaravolona Rabikjanona sy Lofoery. Ny zavatra misy dia faly le vahoaka ny antony manana tompon'andraikitra
izay mamelo maso ny atokotiko Madagasikara. Ka dia analyse vita zany dia hoe tsy maintsy atao aingana dia aingana ny redynamisation au niveau an'ny comtim foktim any amin'ny ametraka folotafo koa izahay. Matsiaro mijaly ireo vahoaka ireo satria raha ny fitarainana azy dia tsy mbola nisy fitondrana ratsy ohatra ny fitondrana ty, tsy mbola nisy fitondrana nampijaly vahoaka ohatra ny fitondrana ty, satria ny asa sosialy tsy jeren'ity fitondrana ty. Ny fotodrafitrasa rehetra tokony hijeren'izay ity fitondrana ity. Ny vahoaka nefa amin'izao fotoana zao dia matsiaro teny fa nanohaniko anina ary tsy misy, ny tsy fandriampahalemana tsy misy, ny fitsaboana indrindrandrindra sahirana, ny amin'ny fampianarana ny ankizy tsy manana enti-mihetsika ny vahoaka. Izahay solombavambahoaka nefa no anisan'ny tompona andraikitra manoloana an'izay fijalian'ny vahoaka sy mijery akaiky an'ireo vahoaka ireo. Ny solombavambahoaka dia ambassadeur-n'ireo vahoaka ireo. Ka raha misy hitsiny izay solombavambahoaka raha hijery akaiky hoe ahoana no hijerena an'ity vahoaka ity, satria izahay ny mpitondra tenin'ireo vahoaka ireo, ambassadeur-n'ireo vahoaka ireo tiako tenenina. Fantatra fa dia anjaran'ny commune Voamena indray no andray ny fameloma maso ny antokotiko Madagasikara ny zoma ho avy zao. Amin'ny tiko Madagasikara dia ny tenako zany rahabeko jana solofiera ho avy any Voamena amin'ny zoma amin'ny sivy. Entanina fokotany rehetra ny fokotim any ambanivohitra any anaty ala any. Naresaka ny tetsy amin'ny fokotany nosy be izay vola boriboritany fahenina no ny hetsika ara-tsosialy sy ara-panatanjahantena no karakarainy solombavambahoaka tima teny an-toerana omaly. Nilaza moa ity solombavambahoaka ity fa mandray ny andraiky ny tima rehefa tsy anao ny asany ny mpitondra fanjakana. Asin'Andria Malala sy Tokira Marola. Fokotany iray tsy mba misitraka rano sotro madio sy jiro ara-dalàna ireo mponina ao amin'ny fokotany nosy be izay vola distrikany boriboritany fahenina. Velo taraina ireo mponina raha nahita ny solombavambahoaka Totso Andriamampandry izay lany tamin'ny anarany Antokotima ao anatin'ity boriboritany ity. Nandritra ny fety fanolorana lakana ho an'ireo mponina, fanolorana fanamiana ho an'ny mpikabary ary fanolorana ondry tamin'ny lalao famaranana baolina kitra izay karakarainy ny solombavambahoaka Totso Andriamampandry moa no ilazan'ireo mponina izany. Mifantoka kokoa amin'ny fanampiana ny tanora sy ny tantsaha ary ny sosialim-bahoaka moa ny solombavambahoaka Totso Andriamampandry satria tsapa fa tsy mba misy mihitsy ny fandraisana andraikitra ny mpitondra. Matoa zany mijery manokana ny tantsaha sy ny tanora sy ny fikambana ny mpikabary zay zany tena betsaka ny olona ety aminay. Ary reo olona sanangan'olona zany dia tsisy mpijery mihitsy ety ambao manarina. Ary ty fokotany anosy be izay vola ty anisan'ny voahilikilika mihitsy ny vahoaka ety. Zay mampalahelo ny foko hoe ngara sahirana sy mavomavo ohatr'izao le olona ety dia tsisy mpitondra fanjakana mijery. Be da be zavatra tokony atao aty nosy be izay vola ty, asan'ny commune, asan'ny gouvernement ange zany na ny lalana io na ny tanimbary io, ny fahefa-mividin'ny olona ty, tanimbarin'ny olona tsisy mpijery, sasana député ange zany fa maha olo bavita antena maha olo mpirenana zany dia tsy maintsy jereko zay ary manao zay vita koa. Raisina ndraikitra reo ny gouvernement ny mpitondra mpanjakana efa nandray fepetra izay ao anatin'izay ka raha mbola tsy mandray ndraiky sy ianareo dia ny vahoaka mihitsy no andray ndraikitra zany amin'ny fampandrosoana io na amin'ny zavatra hafa io zany eto amin'ity firenena ity. Zavatra hafa ny azo vazivaziana fa za kosa olom-boafidy karaha reto vahoaka reto no mbola mitohy zao tsy fandriampahalemana zao, zao fahasaranana zao, tsy fijerevana ny vahoaka zao dia tsy maintsy mijoro na inona kiatra dia aleoko miaro ny vahoaka zany ao anatin'izay rehetra zay. Ireo sitraka fanampiana moa dia velom-pisaorana an'ity solombavambahoaka lany tamin'ny anarany Antokotima ity. Tsara hatrany moa ny manamarika fa kianja namboariny solombavambahoaka Totso Andriamampandry tamin'ny taona 2024 ity kianja filalaovam-baolina etsy nosy be izay vola ity. Mibaribary toy ny vaiakandrina fa tsy misy rara mandeha eto amin'ny firenena ankehitriny. Manjaka ny fanamparam-pahefana sy ny gaboraraka amin'ny fitantanam-bolam-panjakana ho mafimafy ny fiatraiana ny fiainana raha tsy mandray andraikitra aingana ny fitondrana, indrindra manoloana ny fiakaran'ny vitsoloka eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena raha ny voalaza tao anaty ny fandarana miara-manonja androany. Onjalalaina Ranaivo Manana, Andry Rakoto Malala. Tsy mitsaha miakatra ny vitsoloka
efa mananky ny $300 mahery ny barila amin'ny petrol eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena tsy azo idivirana intsony izany manoloana ny zava-misy maneran-tany iankinany zavatra maro eto amintsika ny solika indrindra eo amin'ny lafin'ny toe-karena sy ny tontolo ny fandrarana isy fiatraikany mivantana amin'ny fiainam-bahoaka izany ary mafimafy ny fiatrehana azy manoloana amin'ny fahantrana misy eto amintsika izay tsy mbola voafen'ny mpitondra akory antony lehibe tokony andraisana fepetra sy homanina sady amin'ny fiatrehana izany tato anatin'ny 3 taona tokoa dia ilay vidiny latsaky ny $70 no mbola ampiarina eto amintsika ka zany retraretra zany dia azo lazaina foana hoe mila foana miomana rehefa hitondra firenena raha fiatrehana ny atao hoe viditsoloka ohatran'izao dia efa misy fomba fanao zany teo aloha amin'ny resaka subvention reny amin'ny resaka hoe anatin'ny soloko ihany koa raha tsy diso anisan'ny jerevana ny resaka fera sy ny retraretra reny dia ny tiako teneny eto hoe lalana eto amintsika tsy vita ny entretien tsy taty tsy araka tokony izy zavatra loza be ho an'ny Madagasikara mihitsy ty fiakaran'ny viditsoloka amin'ny lafiny retraretra io na ny vidiny entana io na ny vidiny solika io na ny PPN ra indrindra dia tena hoe hiakatra be nefa zao rehefa tsy zaka-ponina tsony zay vidiny entana zay tsika ihany koa efa kely eny etsy andaniny etsy dia le tsika kely ena zay indrindra no tena atao hoe anisan'ny efa firenena marefo tsika amin'izao fotoana izao ny zavatra manahirana nefa ao anatin'ny zavatra izay mbola tsy tena mitodika loatra ihany any amin'ny resaka hoe sosialim-bahoaka loatra ny fitondrana lafiny zavatra maro ny tsy mandeha amin'ny laoniny eto amin'ny firenena indrindra mahakasika ny fitantanam-bola hatramin'ny fiahiana ara-tsosialy aza mbola anjakan'ny gabraraka sy ny fitadiavana tombotsoa ny tena manokana hita taratra izany manoloana ny raharaha misy eo anivon'ny knaps amin'izao fotoan'izao tsy azo ekeny izany hoy ny solom-bavim-bahoaka ka tokony andraisana fepetra entitra mba hiarovana ny mpandola tsakemboka izay tena voatohitohina mafy manoloana ity raharaha ity raha toy izao foana ny zavatra hitranga eto amintsika amin'ny fitantanana raha mialany amin'ny fitondram-panjakana folobe dia miditra indrainy amin'ny tony lafin'ny fiahiana ara-tsosialy tony dia mametra-panontaniana ihany ianao hoe aiza moa zany ty firenentsika ity raha amin'ny lafiny zavatra rehetra dia ahitana tsy fahatomombanana amin'izay lafim-pitantanana izay avokoa ka moa ve zany tena tsisy vahaolana mba azon'ity fitondrana ity na ireo tompona ndraikitra mpanara-maso andreny fitantanana ny volam-panjakany reny atolotra ho an'ity knapsa ty satria dia faty antoka lava zany no tazana amin'izao fotoana izao miseho amina endrika fanodikodonam-bola miseho amina endrika fitadiavana tombotsoa mihoapapana sy ny tombotsoa manokana isan-karazany ao anatin'izay fitantanana ny knapsa izay ka eto zany dia mitarika ny mpandola tsakemboka ho ahy izy io any amin'ny fahalainana satria raha ratsy tatana kosa raha le vola zay esorina amin'ny karamany ahoana kosa moa raha izy akanao ny vola isam-bola na hoarotsaka amin'ny knapsa nefa ny fitantananao an'izany volany zany dia ao anatina gabraraka sy atao hoe tsaradrarina oka kosa ampy zay dia iny vaovao iny ihany koa tomboka lasy tomboky vavy no manakatona ny fiarana amin'ity alina ity mankasitraka fenanao nanaraka izany hatramin'ny faran'isha global news no rainao vetrandry aorian'izao fampalalam-baovao izao hovahiny Joël raha vao hita ao anatin'ny fandarana dinika aorian'izay andriamatoda daleka refotaka ampandalany neti-parazana sady ampanao fikaroana juskatoa izy ndray kosa ny lohateny oronan-tsary rainao tamin'ny fahita lavitry ny NBS annual ny sampana fampalalam-baovao manome fotoananao rampitso amin'ny ora mazatra veloma tompoko